atolotry ny radio madagasikara ho anao mandritra ity herinandro ity. Harena Nihosin-DRÀ, Tantara nitohy, nosoratan'i Jer Manoela. Mpilalao ny Ony, Daniela, Sophie, Alain, Ony Mamy. Technicienne Erjon Narandimby Arvelo. Panatotosa ny Ony RAMANAMISATA. De zao ve nareo vao miditra amin'ny birao liza amin'ny 12 atoandro. Ny asa nefa ato efa mila ifanisan'ny volon-doha mihitsy. io ndraiky ady. Zay foana veranga misolo ny asa nareo aza mora tezitra moa mba ilaina fandehandehanana koa nge ty asantsika ty fa tsy hoe hiboka lava ato anatin'ity birao ty ino zao zavatra hitanao ato ka ny asanao nefa detektiva na mpitsongodia. Ka ianao nandehandeha io ary zao inona ny vaovao hitanao tany nisy tamin'ireo olona tadiavintsika ve hitanao sa ray tamin'izay mpanorana na mpivarotro-ngony? De manao atsy miasa mihitsy ianao tirikady hita fa zany jereo io jereo io miprofo fa ny asa vokatry mifandehandehanako tany io. Gazety ve? Ie. Samba tia nadala tena fotsiny ary ianao raha resaka ny gazety no entina mihetsika. Aza manao an'izany ianao fa misy ilana azy mihitsy anie no raha-mbovaovoaka ny gazety avy tamin'ireny ihany anie nazahoantsika le mpanafinetana efa ela teny Andravoahangy iny. Eny tsy laviko ange zany saingy tsy de matetika akory no ahitana tranga toy ireny rehefa milamina ianao de vakio gazety io mety alinanao ihany angambany io vakio any rehefa milamina ianao. Sehe apetrao eo aloha de aleo aloha andinika ny reto dossier reto ka mety efa tsy tokony ho ato amintsika ntsony angamba ny sasany amin'reto efa tokony ho any amin'ny polisy sy ny tribonaly. De andrasana aloha solakanjo kely de ho avy eo anampy anao moa zany iziko mbola andeha ilozanao isolo akanjo indray fa impiry misolo akanjo ary nareo atony isan'andro fa inao re zany fa niasa vita fotsiny ny fantatrao ka mandany andro fotsiny ko ao zao de tsy maintsy andany hatramin'ny atsasakadiny indray vo ivoaka ao vetivety fotsiny trikady zay fa lasa aloha ka fa mba inona tokoa ary zany vaovao lazainy liza efa mahaliana ao ato anatin'ity gazety zany aleo hoe hotopazana maso kely ty araky ny efa ntaterinay taminareo teto tamin'ny laharan-gazety alohan'izao de sarona tamin'ny alalan'ireo mpitsikilo miafina le vehivavy lehibe reny be ny mpanao kolikoly sy ny velona tamin'ny fanambakamba-hoaka tany amin'ny faritry tolongoiny iny nambaranay tamin'izay fa maty nandoro tena tao an-tranony izy ny andro nahatratrarana azy ankehitriny anefa de ahoana ny voatra be indray iny raha iny ka resiosio zao fa mbola anoany ihany reo mpiara miombonantoka taminy ary mbola manohy miafina ny asany ihany izy ireo hatramin'izao tatoato zao de renay fa trano sy tanin'olona maromaro indray ny voasilokony sady nalainy ankiriny mariany etona fa mampiasa herin'ny maizina sy fanafody gasy isan-karazany zareo amin'izany mba hampangina ny vavan'ny olona raha misy mitady hanohatra ahoana koa tovovavy maro no ampiasain'izy ireo ao mba hisintonana olona mitaraina noho izany asa ratsy zany ny mponinany an-toerana ka manaitra ny sain'ny mpitondra fanjakana mba hijery akaiky ny momban'izao hitanao ary zany haika ianao mba liana amin'le gazety neto keny mbola misy ihany zany farasisana veran-dramatohiny tamin'iny toerana iny zany sady tsisy rery akory nikotrika an'ireny zavatra ireny zany de tsy maintsy mbola anoany tokoa mpiaradia taminy saingy fetsy ka nainy afina ary no nihita ny fananginginy indray iny de zao izy mipongatra io indray fa naharaisantsika fitaranana tokoa aloha ty raharaha ty saingy tsy de mbola nahalalinina fotsiny ka hoana sa mbola vela ihany aloha tsy maintsy atao faran'izay aingana mihitsy ny amin'ity raharaha ty aleo indray aloha ny hafa mba mpandeferina kely aleo ty ho raisitsika indray aloha eny ary ka raha oviana ary tsika ny anomboka tsy andrasana ela fa tonga de raha ampitso ihany ikarakara ny atota taratasy rehetra zao de manomboka sika
nasehoana daholo amin'izay zany ny ataontsika fa efa voreto daholo tsika izao ko raha ny tokony ho izy aloha ry liza dia tokony amakafaka tsara reto atota-taratasy eto anatrehetsika reto aloha sika izao ka avy amin'ny alalan'izy reto a sy izay voalazan'ny gazety no hanomboantsika ny fanadihadiana vaovao indray fa hono aloha mba fantatrao moa fa tsy mahita amin'izao fotsiny le trano le vehivavy iny fa nisy nandoro ahoana koa moa no hafantaranao an'izany sa efa lasa mpiain'ny telefônina vava koa ty ianao azao fotsiny lazaiko anao rikady tsy mandehandeha fotsiny ane za fa mba mikary vaovao koa eno ahy dia tantara daholo ary aloha ny vaovaovao anginao mahakasika an'iny raharaha iny avy eo tsika vao mampitovy azy amin'izay voalaza tato anatin'le dossier zao ary ka eno tsara mihaino anao ary tamin'ny alan'le 5 septembre tamin'le fotoana nanafitsika ny trano le vehivavy relobe mpanao kolokolo sy mpanambaka vahoaka tamin'ny faritriny eny tadidiko zany fa nytiako fantatra dia hoe ahoana ary nilazanao fa nisy nandory ny trano iny fa tsy mahay fotsiny ohatran'izao aoka ho fantatrao fa efa misy fitanana nitsoratra avy tamin'ny zandary tany an-tanàna tonga taty amintsika mikasika an'iny aitrano iny ary fantatrao tsara izay voalaza tao anatiny le milaza hoe famonoany tena nataon'le ramatoa satria nalefa ny gazy tao an-trano rehefa fatany fa ho tratra izy dia nasiny hafa avy eo mba mahay azy niaraka tamin'ny trano zany tokoa ka ahoana indray ary mahatonga anareo ilaza fa tsy izy velivelo ny nanao an'izany fa nisy nandory mihitsy ny trano nisy fotoana ihany ny ahy hoe mety ho marina izany voalazanao zany nalalaka be mihitsy anie ny tany ambavady satria fa laza avokoa mimpiambina dia nazava ho azy fa afaka niditra tao daholo zany izay te hiditra rehetra le raha matobe nefa tamin'io andro io dia tao ambony tao ka raha niditra tao ve ozy ianao dia tsy ho fantany ary raha olona andoro azy aman-trano zany ve dia tsy nahavita ny antso vonjeo akory izy farafaratsy ny talohan'ny nahafatesiny ka mety olona fantany ihany ingeny navanina an'izany loza zany trikady satria nahoana mety olona hoe teo ambany fifehezany ihany no navanina n'iny loza iny satria mety hoe efa nankalan-dramatoa be hatramin'izay le olona nefa tsy hafa nanoatra dia nararotiny iny toe-javatra iny mba hanaovan'ny valifatiny ohatra na koa hoe efa nanarotana mihitsy asa aloha ka tsy tsara ve moa raha izany fa mifanohatra amin'izay ny any ahiko mifanohitra amin'izany ahoany ohatra hoe izy indray ny te hisolo ny toeran-dramatoa be dia nararotiny ny toe-javatra iny mba hamonona azy tanteraka mba andimbiasany azy moramora ty aoriny eny mety ho zava-nisy koa aloha zany saingy amin'ny fomba ahoana moa ny azahoantsika manam-pirofo an'izany sady iza koa io olona misy ka mbola fanontaniana mipetraka daholo zany rehetrarehetra zany aloha hatramin'izao fa ny manatombotra akaiky an'ity raharaha ty aloha zao ny vahaolana akaiky indrindra dia tokony hidina indray zany tsika raha ny hevitrao zany dia zany tokoa ka ahoana mazoto ianao mazoto ka eny ara dia efa miomany ianao zany fa mety ho tampotampoka ny andehanantsika vonina mandrakariva fa miandranao fotsiny sisy tonga eto tolongona indray sika ty to manofy mahita n'ity tanàny ity asala amin'ny hoe voamaly reny ny zavatra ny seo rehetra teto ny adiny fanatrehana ny fangalam-pierera ny vodivonio sy mifanenjena tena nelakelan-trano rehetra te raharako mahalasa vinany ka ho avo indray ary izy tiako sady asa na ho mafy na ho mora noho n'le teo iny fa hony tokoa inona ho any na tonga anao hiditra mitony asana mpitsongodia itony kanefa matetika dia tsy mba tia antony zany mihitsy nareo vehivavy ay ianao tiako marina zany ve no nahatongavanety sa hiasa rikady saly eo mba asiana felam-bony kely aloha liza alohan'ny tena hiatrihana ny ady mamay ay raha izany ary ny tianao fantatra dia tsotra mbola zaza dia efa tia manao fangalam-piery mahavatra miaraka amin'ireny ankizy lahy kely ireny mihitsy aza le manao bandsirol dia zay aiza dia zay fotsiny ve fanga zay fotsiny mbola mitolava be zany raha mbola te hiaino ianao ka tohizo ary miaino anao ange ay dia nanao fangalam-piery oa zahay dia nanao ka nanao dia rehefa tsy hita tarakory angahy ianao dia ajanony ihany to za indray no ampiresahanao eto fotsiny nanao ka ianao ihany ingeny laza teo hoe tokony asiana fialam-boly kely aloha noho ny manao indray dia toatra ny sosotry ty ianaoko tsy zany angeny zavatra tiako lazainao nahatonga anao lasa mpitsongodia ny tiako tantarainao ka efa zany dia inona indray ary notantaraiko anao io efa manomboka mazava aloha ty ny andro ka ahoana inona amin'izay zany no tokony ataontsika aleo aloha sika hisakafo maraina kely ry liza efa tena refina mihitsy koa zany natotototony fiara-mandrakalina iny sady hitsy akaikitsika ohatra misy trano fisakafoana andao ary
De ahoana nefa ny fiara sa aveleo avelao eo io e iza koa moa sahaka an'io eo sady tsika koa moa tsy andeha lavitra e etsy akaiky kely etsy any ange ary sandao amin'izay da hoary dry oay tombola le tovolahy hitako tery ihany ty zany ay zany riza io e io fa tafiditra alohantsika eo anatin'io gargoty io mbola nijanona tao anaty fiara ary sika de efa hitako ny odiody sy mivezivezy teo foana io a de io indray izy io zao ny tafiditra alohantsika eo mazava ho azy zany fa efa misy mahafantatra sahady sika e ary mitsikilo zay rehetra ataontsika io raha izany de ahoana ny atorikady a tsy misy mahampitsongodia antsika ntsony ange zany fa tonga de efa fantatra avy hatranytsika tsy misy dikan'izany e aleo izy anara-maso fa isika koa anara-maso azy mipetrapetalo ianao misakafo ndo inana fa efa nona mihitsy azy zany to mbola tsy misy ninona kory ny ato zany e de tsy mba izy kosa avy eo farafaratsy ny vary amin'nanana za kosa aloha tsy tian'izany ka aleo mitady zavatra fa ny ambadika any ka zay le maneraka miaraka mitony vehivavy tony le retsy marina mafy be aingitraingitra ohatrany ka zavatra tsy tiako kosa verikady de terenao tiako fotsiny zao a mandehana ary reny misy vola de jereo any zay zavatra tianao fa za aleo amely vary amin'nanana eto kanefa mba mailomailo ihany aza matahotra ianao e misaotra dry ary toa tsy naharotitra n'le sakaiza akory tsy nasiany tompo maso indray mandeha akory liza toa za ihany ny ataon'ny adalajery vilana foana za ihany no manintona ny sainy lery tsara loatra ampy an'lahy koa e fa aleo aloha ikomandy vary amin'nanana amin'izay toa tsy misy manontany komandy mihitsy koa ato zany mba hanao vary amin'nanana azafady ary tao mbola tsy mihinana ihany ianao rikady tsy misy anga de tsy misy angamba ary liza fa efa atsasakady ny angamba zay ny nanao komandy teto mbola tsy misy ihany hatramin'izao tsy fantatro zay antony andao andeha rikady rehefa tsy mihino ka fa inona indray ary nyjanona neto e za zao tary efa nahazo zay nylaiko rehetrarehetra efa indro mifindra mpivarotra azy ange za e misy zavatra tsy de mazavazava mihitsy ato amin'ity trano ty ry liza jereo ange fa to kodikody zany daholo ny olona rehetra ato e zay mitady hiditra ka mahita atsika de mody miodikodiny eo fotsiny de avy eo lasa tsy maintsy toerana fanaovana fery tony zany matoa ohatran'izao e ka nahoana mora mody elantsika kely aloha ato mba hijerena zay sokajin'olona miditra ato eto ny vanaka fotsiny etoko mety tokoa zay ry liza andao are sady ihany de mba mitady sakafo koa fa tena ho fatinona eto amarina za nge efa nilaza taminao te fa ianao ihany no matin'ity vary amin'nanany tiako kafe sy mofa ry be de be ko aty no mitonantonana endray are andao are de tario ny lalana orikady jereo fa miala eo amin'le toerana koa ny le tovolahy teo e iny izy fa lasa niditra ny anatin'le trano any tsy nanaraka atsika akory vo maika azy izy niditra ny anaty efitranoko fa inona marina ary no tena tian'le zalahy iny atao e mba tianao re izy zaza mandrerakeo koa e ka nahoana moa tsy tonga de nanontaniana ary izy raha izany mbola tsy nanao an'izay kosa aloha satria mbola voatonga loloatra sika e manahirana ko aleo aloha tazanona tsara fotsiny zay fisotrany fa tsy hanao malady ho fanotoy amalo kely e mbola malalaka tsara koa ny fotoana ilalovana ka aokatsika tsy ho taitaitra e reo le sakafo isan-karazany rikady de mifidiana zay tianao eo za aloha hijerijeritsena kely e to maro zavatra mity mantsy eo zany ko mandehana ary re de ery amin'ny fiara amin'ny fotoana rehefa avy eo eny e de aza mijanony elany ianao fa hiaraka sika rehefa avy eo eny e ary mba tsara tovovavy koa ange ty tanàny ty zany hoe jereo tonoko sala ny vazaha mihitsy ary tsy izy rery ange izy zany fa toa zay tazany eto mihitsy ny zanajavatra daholo e aleo hiditra ato amin'ity trano fivarotany ity mihitsy toa avy ato avokoa ny voahany izy zany de aleo mody hipetraka aloha jerena n'izay fandehany ato
Inona ataonao zay ramosea? Ay ve nisy olona teto e. Ary tsy hitako mihitsy ianao fa ataoko rony sary bakolo be am'sehona haingorony a. Ianao ty koa de mba manao zay ampimeka. Fa inona aloha natao anao e? Misy karazan-javatra betsaka ireo. Inona? Lobaka, pataloha, kiraro, ka mahazo mifidy eo ianao e. Jerijereo zay tiana fa andeha hikarakara olona hafa aloha. Tena feno tovovavy kanto mihitsy ato zany a. Ry koa zao misy anankiray. Tsy reo ihany kay fa reny koa misy maromaro mihitsy. Mivoaka avy eo amin'ny efitra anankiray io. De vendeuse daholo ato ve reo e? Kanefa ny sasany tsy manao ninninina kory fa to mampitera lamaody fotsiny. Inona daholo ary ny asan'ireo. Azafady ange ianao e? Ahoana zay ramosea? Mba omeo akely ange itsy kiraro anankiray tsy fa ohatran'ny manintona le izy. Ohatrinona ny vidin'io zao? Andrasy fa iantso an'le tovovavy tompony andraikitra e. Ranto a, avy angendry e? Dry, fa ngatsy ianao akory ny tena tompony andraikitra amin'izy ity e? Tompony andraikitra ihany asaingy efa samy manana sokajiny ka. Ay kosa. Ary rery sasany rery zany manao inona fotsiny eo ka? Tao miresaka fotsiny ange izy zany e? Mannequin rereo a. Mannequin ve kanefa to mipetraka sy mampiady karatsy fotsiny re tsy izy? Misy asa taony foana rehefa mbola tsy misy aloha zao ny client de afaka mipetrapetraka eo izy e. Rehefa aveo hitanao fa anao ny asany amin'izay ry zareo. Fa ahoana kay e? Ovidinao ve ty kiraro ty sa ahoana e? Ovidiko tokoa ty izy raha matoa kely fa zao amfiry moa nareo miraha eto? Ny magazay aloha amin'ny 12 midy e. Tsy zany mantsy fa tsy mitondra vola e. Mbola vao hoany amin'ny banky mihitsy aho zao. Ka sao de tsy ahatratrana ireo etsony. Ve, afaka miverina ihany ianao amin'ny 2 andro raha ohatra ka de amin'izay mantsy zay efa mivoa. Ary tsy mity raha tsy amin'ny 9 arivo. De eto foana ve ianao amin'izany? Ka hoaiza moa zay fa tsy miandry mpividy eto foana e. De tsy mody atoandro akory ve nareo sa efa misy sakafo anareo ato? Efa ato mihitsy azy zay no mipetrakako. Nareo rehetra ireo ve? Eno a, efa misy trano sakafo anay ato. Fa vita ve aloha ny ilanao asa mbola misy fa andehanao zavatra fa so de be dieto ka. Eny ara fa mety mbola ho hitako eo tiany ve aloha ianao amin'ny fiverenako e. Tongava rehefa misy mandrainao foana eo e. Ka ianao mihitsy ange mba tiako hita eto e. Za kosa aloha tsy vidy indray raha ohatra ka tsy ianao mandray ahy eto a. Eny rehefa tongava. Mety amin'ny 2 ange vao tonga eto e. So de tsy mahita anao eo. Tongava ho afa miandry anareo eto foana zay. Eny ara fa lasa de manantena. Fa taiza foana ry tianao ry kadiny zao vao tonga. Za veranga efa ovina ny andro teto. Ka nisy zavatra mbola nahaliana ange tatsy e. Tsy tovovavy indray zao zany nahavarinanao zany. Fantatry loatra nge ianao e. Io indray ianao a. Raha vao mihodina kely veranga de efa vehivavy zay. Afa indray. Way, misy zavatra mikopokopoka be koa nge ato zany e. Andraso aloha hery liza. Aleo aloha jereny zany fa sao de mba vavalavaka miditra amin'ny lelakavy. Ianao ty kory kady de manao foana? Fa nahoana? Ka nahitanao hoe oza ve zany lavaka zany? Amin'ny fomba hoana moa ny atafidiranao any? Ataonao fa tsy rotsaka ho any daholo ve ireo vovoka sy lavenina eto ambony eto ireo e? Angamba koa azy ianao mety tototra ao mihitsy. Mela eo ange ianao ry kady a? Mitady anjera aminao io ambony io biby io. Mela ange ianao a? Way, tena saika loza tokoa iny. So ihany fa kinga saika maty tsy tradrany teto a marina. Fa andrefy ala io biby io. Ahoana koa ary nahatonga antony aty e. Kanefa tokony ho any anaty ala be any ange misy antony e. Ka vao ianao ihany ange no laza hoe mampatahotra olona na de manakaiky an'ity trano ity azy e. Kanefa ianao ndray teny tsy laitra tanana fa mahay niditra ao. De mino ve ianao ry liza fa mbola mety manangatra ato le ramatoa be? Sa mba fifanojony-javatra daholo zao rehetra zao e. Efa fantatra amin'izay nge efa mpilalao ody ratsy le ramatoa tato e. Ka raha araka ny hevitra ao mety mbola milevinato zany fanafody zany amin'izao fotoana zao. Efa kila firehatra niaraka tamin'ny tato anatin'ity trano ity na nisy azy zany e. Noho izany a tsy misy herintsony. Andao aloha hijery ny any amin'ny efitra sasany any sika ka. Za kosa aloha de tsy mba hanotsony ka. Andao ivoaka ry kady a, marina e. Inona ry ahita loza ato ange sika amin'ny farany e. Zay finonom-pony zay le mahavoa anareo.
zavatra tsy misy dikany toy izany avy dia atao mampatahotra. Raha zany no izy dia tsy mba havita ninoneniny sika amin'ity indray mandeha ity ka. Nanjaka tato anatin'ity trano ity nge ny hery maizina ary kady hatramin'izay ka move ho ianao hoe mbola fony ny alato. Ny tompony aneka efa maty ka mbola anjaka ihany ve zany aminao fianao ty koa. Asa izy amin'ny mahita tsy misy an'izany tsony rery liza. Efa hita aloha zao ny ato ka andao aloha sika andeha fa rehefa miveriny sika ao ariana mitondra fitaovana aniliana nyreto vovoka sy lavenina be reto. Andao andao mivoaka ato mihitsy ka. Tsy nahita tory mihitsy angamby ianao alina ry lizy fa ahoana koa zao no nahafantaranao an'izany. Ka isaky ny taitra kely amin'ny alina dia mbola mandreny fofitsigaranao mipolo lotratra aty amin'ny efitra misy aty. Manambary zany fa tsy matory mihitsy ianao. Loza ngery kady. Maninona? Ohatrany manonofo ratsy foana isaky ny mba hoe rindremana kely. To hitako foana le ramatoa be mandrahoana sy mampitandrina hoe okinareo tsy anitsakitsaka ny tanànako Zany fa raha mbola tratrako anareo dia ataoko mahita raharaha mihitsy. Mieritreritra ao reny lasa lavitra loatra dia zay ny raisinao ho nofy. Asa re fa zao androany sika iova zavatra atao kely aloha fa sao lasa dala aty ianao raha mbola tohizana ihany zany. Dia zavatra toy inona indray arony ny atao sika angalany zavatra atao zany ajanona kely aloha ny fikarohana momba an'iny fa andeny eto an-tanàna natao. Inona zany ohatra? Nanana fotoana tamin'ilay tovovavy taria amin'ny tranombarotra taria omaly saingy tsy voavonjy le izy. Androany avao any. Zay indray le resaka vehivavy. Nono tsara aloha fa aza tonga dia tsara saraina ohatran'izany dia lazao indray ary. Mety hafantaran-javatra le tovovavy eo ka zany no ilako azy. Dia atao ahoana zao le tovolalana ramaso antsika? Saza maika ianao fa mbola ho avy koa ny azy fa zao no tiako lazaina anao Miananao andeha ho any amin'io tranombarotra io aloha. Ianao kosa manatitra amin'ny fiara fotsiny dia manaramaso ivelany. Ka ahoana raikitra? Ary raha manaraka anao le tovovavy dia ahoana? Mino fa tsy mbola afaka ny amin'izany izy zao any aoriana any angamba vo mety misy an'izany raha izy. Hay ndao indray aroko. Ka nanao ahoana aloha hatramin'izao mifandehan'ny ianao rikady Mbola sarotsarotra kely ihany tsy mety ho azoko mihitsy le patronny vo elingelina foana. Za kosa nefa zao efa mba navita dingana. Zany fantatra zao fa any amin'ny lalana miakandrefana no ny tena trano ipetrahan'le patronna zany eny dia aiza ho aizany ony. Mandeha tokony 2 kilometatra eo zany miakandrefana dia mahita tanàna kely ao dia zay trano lehibe indrindra ao no misy azy. Kosa tsara zany ry liza. Zany ka miasa fa ny tena mbola sarotra dia ny azahoana azy resaka ka inona tsony moa ny ilana an'izany raha tonga antsika dia any an-tranony izy no ale sady tsy dia miavinavina loatra hoana ane izy raha raka voalazan'ireo tovovavy ireo fa inona marina aloha ny tena tianao fantatra momba azy io mahaliana fotsiny ty asa ataonry zareo ty mieritreritra ve ianao fa io le vehivavy tadiavintsika? Tsy fantatra aloha mety ho zay tsy haiko fa alefalefa ihany aloha ny fikarohana fa sao mba izy tampokako mahagaga mantsy tovovavy kely izy io nefa dia efa manan-karembe sady mampiasa olona maro be ohatran'izao amin'izay vehivavy daholy. Ka aiza moa ny afantaranao na nandova be tamin'ny ray aman-dreny nisy taloha tany na ahoana? Ka zay indrindra ny tiako fantatra hoe avitaiza daholo ireo harena be ilomanosan'ireo nolovainy tokoa ve sa azony tamin'ny tsirariny. Dia ahoana nefa ny hahafahanao miresaka amin'ny amin'izany ka izy azy io jereo fa voambona sy tsara ambona mihitsiko. Tsy maintsy ahitako irika foana iresahana amin'io. Orikady efa mirombe 10 alina zao ngeny ianao ty tsy mbola nahita irika ihany. Za zany efa te atoroka efa mihoatra mety loatra zao ataontsika zao andao ary aloha ateriko ianao za tsy maintsy mbola iverina ty mety tokoa raha miala sasatra kely aloha ianao andao ka tena maherisetra mihitsy ry zalahy amin'ity tanàna ity ka sa olona voasakana daholo ve reny raha zany tokoa ny tena izy dia
manambola marina zany ty vehivavy ty ary efa tonga eto amin'ny alim-pandizana koa no atyko aleo raha tonga dia hiditra way tena efa lasa ny atsasaky ny olona tato marina ary ny patron antraso hoe mbola io ka kanefa efa mioman'ny andeha koa izy zany angamba sarika tara marina fanaterana n'izy koa no mandany andro ino tokoa raha fa lasa izy ty ary izy ty lehilahy lehibe miaraka aminy sa io ve vadiny de tena tsy mifanentana mihitsy raha izao ka totarian'olona efa manambady tiranga zao paoziny zao io ve mbaty tena lasa zareo marina aleo koranga andeha andro fa mbola hobe no sisa aleo anatina mitsy tovavy etsy aloha io angamba mety ahitana ny lalaka izorana azafady hoe raha matoa kely fanganareo tsy nandeha nody niaraka tamin'ny patronareo fa ahoana za ihany le ty fa azataitry ahoana mba mierika ihany ve ty kiraro vidiko tao aminareo ty asa ianao ihany mahafantatra an'izany ka raha hitanao fa tsy mendrika anao ko naninona no ny fidina sady ka aleo andeha fa misy inone inona ary ty mahamahany ty tsy mahazo miresaka amin'olo zay rehefa ohatr'izao fa azafady ianao ka aleo andeha inona ny antony ary angamo masika be ny patron anareo iny tsy fa lasa aloha dia rovina ary ny fotoana mampalalaka anao ka azontsika miresaka tsy afaka mihitsy fa tia numero an'ny findaiko dia atsoy veloma ianao tena lasa izy marina fa ahoana ary nahatonga an'izao inona marina no ambadiko zao rehetra zao tena misy zavatra tsy mazavazava mihitsy eto amin'ity tanàna ity ka to hafahafa daholo ny olona rehetra eto zany tena tsy azoko mihitsy efa zava-dehibe aloha ny nanomezany an'ity numero an'ity raha mpitsy maraina ihany dia efa antsoko izy ary aleoko aloha andefa efa misy azo iangana aloha zay ary iza daholo koa reto bando reto ozay aro izy amin'ity andro aly ty razoky andeha ody ary zalahy anga tsy fantatrareo fa tsy azo andeha-danana ane aty am'izao oro zao za aloha tsy nahalala an'izany fa nga de tena vahiny eto amin'ny tanàna izany tsy mahalala an'izany vahiny eto mihitsy ary zalahy ary namonjy alim-pandizana tatsy dia andeha ody tsisy an'izany raha angaty vahiny ve nareo dia andeha hamonjy alim-pandizany ka mba miala voly angery mba tonga ety any ve dia tsy mba hanala azy inona marina tena ataonareo aty tena hitako fa tsy voalohany nahitako anareo taty mba mamangiavan'izay dia zao mba manao fanao ny tanora zao tsy mety anga zany tsy misy an'zandry le ty so de verinareo fa tsy fantatray raha ny atondianareo eto tsy misy antondia hafa kotra an'izay ny eto ka tsy marina ho azany andeha hitsikilo no atondianareo eto za koa zay mihitsy hitako angeny nahatongavanareo teto oka marina niaraka tany vehivavy iny ianao le vao naterinao teo zany lazaiko anao zany fa andeha mangiavana ho azy zahay za ndray ve no mba tadiaviny lamidy oka marina tena zany no izy io ty aondrano fanaovana azy any oka marina izy ndray no ohatrany to miseho mianakendretiko so de mba tsy mety zao le retsy za nge ka olona tsy nanao tsisy azany le ty pitsoki le lafa mody atala io atao fatimaty mihitsy ry zalahy zay aingakaingany andao etiny fa mba aiza ary kiadika nefa ny andro te efa toandro be ihany efa mirombe folo atoandro zao efa fotoana tokony hisakafoananay mihitsy kanefa dia tsy hita izy telefonena tsy mamaly fa maneno fotsiny telefona ary sao dia sanatria maninonany ary za hitako ane zany
to maherierisetra zany daholo mantsy ny bandy etoko. Inona ry no ataoko hoe sa iverina ry amin'ilay trano fandihizana ve? Kanefa iza tsony moa no hitako any eo e. Ary raha hitako ny hevitra. Aleo fa ireo ankizy vavy-mpivarotra ry no anontaniako fa ireo mantsy mbola tratra farany tao. Aleo zay natao rangaha. Zao ihany dia andeha ho any. Tsy ilay tovavy ve ry hitazako amin'ny arabe ry? Aleo fa anontaniako iny. Iny fa lasa niazakazaka. Oay, iny fa lasa niditra ao anatin'io fiara io. Tonga dia lasa vetra. Dia ahoana? Aleo rangaha farako amin'ny fiara koa. Io eny fanjanona dia aleo koa hijanonako atao rinany ato. Ay, tsy rery akory ny tao anaty fiara tao fa nisy an'iny tovolahy iny koa. Iny fa lasa niaraka amin'ilay fiara ilay tovolahy, ilay tovovavy kosa io mbola mandamina entana io. Aleo fa rarotiko amin'izao e. Manahoana mademoiselle? Oay, ay ianao, manahoana tompoko? Ary tao tetra be ianao e. Tsy tsy zany fa aleo ampiko ianao raha tsy zakanao reto etandreto. Tsy aoko izao ihany ka. Aleo fa hoentiko ihany fa zakako ireo re fa mba iza ho ay ianao e. Toa olona mbola tsy fantatro teto an-tanàny ateto mihitsy. Za ve? Manao vakansy eto fotsiny aka. Tsy mbola mananamana eto ka izany no natonako anao. Indrisy nefa fa tsy afaka manome fahafapo anao be dia be ny asako ka tsy dia mba afaka mivoaboaka loatra e. Tsy maninona raha izany no izy fa anampy anao amin'ny asanao ary e. Anampy anao e? Eno fa izy aloha nitondrana andreto etandreto e. Atao trany ato ihany ka. Saingy manahirana be izao ny ampiditra olona ato. Fa ahoana ki? Angamasika be ny ray aman-dreninao? Tsy ny ray aman-dreniko angeno ato fa ny toeram-piasako e. Ka izay no mampanahirana mampiditra olona ato. Ary anga tsy mba mandray olona iasa ao aminareo ao e. Sitranay mba vola azo raisina mandritra ny vakansako. Za mantsy tsy manana zavatra atao eto no sady tsy mba mananamana koa. Izay indray aloha tsy fantatro e. Sady ny patronay koa ange tsy mipetraka eto e. Ka izay no manahirana amin'ilay izy. Ay, ary raha torindry aminy misy azy ka dia mandeha any amiona aminy. Tsy tafiditra any ianao. Sarotra be mantsy ny fomba fiaonana aminy. Izany ve ki? Tena sarotra e. Fa raha tsy izany nalevako tany ihany ianao. Fa tsy mandray olona mihitsy izany izy? Mandray olona ihany izy fa misy antony e. Zava-dehibe mihitsy anga izay vao afaka mandray anao izy. Fa inona kiny antony izany? Be raharaha be anga ilay patron anareo? Tsy dia za loatra ka. Fa manambany olona ambony eto an-tanàna mantsy izy. Ka izay no mahasarotra amin'ny fiaonana aminy re be mpiambina be ao sady raha tsy efa manao fotoana aminy mialoha tsy mety mandray anao izy. Ary aleo aloha andeha amin'izay fa raha misy mahita eto ka nahirana ka. Mandeha ana re mitsangatsangana eny amoron-drano eny raha tolatolaka iny ny andro fa tsy maintsy mahita namana eny foana ianao Izay fa aleo aloha andeha fa veloma ianao e. Velomindry. Dia tena lasa tokoa izy marina. Ary marina ihany izany resaka kiady raha izany no izy koa. Hoe misy zavatra hafahafa tokoa mifono ao anatin'ireto olona reto sy ny mpampiasa azy. Dia inona nefa? Ary maninona moa raha andeha arahako ny lalan'ilay tovovavy teo e. Za ve dia tsy ho tafiditra ao? Sady mba fantatro koa ny zavatra misy ao amin'izay. Misy zavatra tena tsy mahazavazava mihitsy ao ka voaiko toy ny nanaovany azy teo ity vavahady ity dia mba hiditra koa. Kanefa raha ity moa ka zavatra hafa no hitako ato. Dia ahoana? Tsy rarahako izany. Tsy maintsy miditra ahafantarako izay zava-misy ato. Sady asako raha teo anie izany. Hiditra rangaha izay alehany any alehany.
feo indraindray ihany zany a aizary zany atoko moa to be efitrefitra beko aiza mireto ary zao zany misy olona miteny zany ha aitrano maromaro tozona atao anatiny ato mahafinaritra kosako voaravaka voninkazo avokoa mivodotrano rehetra ny ato ampovoany koa ary iza daholo ary mipetraka amin'ity trano be ty oay misy olona zany fa aleolo tapifiko eto ka dry ary to le tovolahy nanaraka anay tarifony iny miasa tokoa zany izy aleo jereko tsara izay hidirany dia mba eo koa no hidirako iny eo efa niditra ao aleo koa mba hiditra ao Waay ary to hevitra malalaka be fotsiny ny ato dia inona daholo reto masinina be reto sa fanaovan-damba angamba kanefa misy nifinifiny be toy ireo to famitehana zavatra angamba reto ka sady miodina tsy akijanona izy zany fa to misy olona batendry zareo izy zany sa gony ve tena olona iny ka mifatra daholo na ny tongony na ny tanany hatramin'ny vavany azy fa olona naniny andrasy hoe hitsaiko zay koko anatonako akaikikaiky eto tsy misy mahita eto tambadika ty masininy ity ary aleo jereko tsara zay anaovan'ny zareo an'io olona io androany le selanao lefa hody any mandrakizay miomany lahy aty mimendrika any lahy ialahy ty jerijery io ao mangina fotsiny tsisy feo tsony ay tena kiady io fa ahoana ay vo sambotra reto zany izy ka izay ny tsy nahitako azy androany tontolo ao batao mizay ry zalahy angina dia alefaso tony tena mitady hitsikily toby fotsiny mety aminy dia asaina mangina amin'ny mandrakizay aza misy metsika efa basy le tanako ty ary mba iza koa zany ary iza mono mba olona samy tratoka aiza izy zany aiza ho nahoana ny samypotra raha mahery any fotsiny manao raha matahory mivoa eo fa ataonay manaraka ny diany tika io tsy maintsy voavitra kiadina hiatra hatramin'ny haiko azy tsy ake kosa fa minon'olona zao ka ary tena olona tsy mba matahotra an'andriamanitra mihitsy any retolo reto zany ay ve mpa mon'olona zany retolo reto e dia izay ny tsy amelan'ny olona hiditra ato mahazavo zao saingy fomba ahoana re zany nanavotako any kiady eo e hitako ny hevitra ody adalaiko aloha reto fa tsy maintsy mahita fomba navotana teny eo kiady aiza ry zalahy le olona teo tsy maintsy atao zay ahitana an'izay ary tsy maintsy matsika ihany koa iny sora mihitsy afa namanty zao iny satria fahinoko azy teo dia feom-behivavy aingana lisany savao aingana atao savao eraky ny trano aingana ho aty efa tsy any enjey hoe raha azonareo e aty ambaravaranefitra tily ty andao aingana ary aza melana mihitsy raha tsy azo hoaizy eo nefa iny aingana ndao ny sasany tonga dia miandry any ambavady ny sasany manaraka anakosa sao dia mipiritsaka eo aingany lisany tsy maintsy tratry iny fa nga iny malala zay lala anato mihitsy lasa nanentsika an'le zary salaha teo fa aleo ararotina teny zao ikodidige fotsiny aloha mandra-pahatonga ery amin'ny ritohatry ry ary afaka midina tsara amin'izay mandeha any ambany any hita toerana ifenana tsy maintsy ahita zavatra anapahako an'ity tady ty koa zay tonga eto amin'ny tohatra azy zao dia aleo aloha hitsangana amin'izay aleo midina ihany andeha zany akia fa mba anjaranareo kosa no mikarakara ny sakafo hariva zay fa lasa way finny ty to olona kanefa mitapombavy fa ahoana ary zao
jere sady mifatotra koa lozy izy tia marina atao ahoana re ty na koa ty lazainy fa tsy misy fantatra hoe ary to olo efa hitako ange ty olo ty zany kanefa taiza ary na koa nataonao mifatotra ty teo vahana angamba ny sarobavany fa andraso aloha ao ao ary fa hovaiko ny vavanao ndraso aloha de lazao zay tiany olo lazaina ao re kely sisa zay misaotra anao raha matoa kely raha tsy anao angamba de sepitra teo mihitsy finina aloha nataonao tato ary iza nanao anao toy iny mbola olava ny resaka raha sitako de vao nifatorako aloha de avy eo sika miresaka tsara tsy azoko atao kosa zany io mo tsy fantatro tsina zay nataonao so ianao de olavy nangalatra tany ohatra na koa nanao zavatra hafahafa ka raha vovovo de zandra nataonao vonomoketiko mino ahy ianao raha matoa kely tsy olon-dratsy velively fa tonga mba hanavitra anareo aza anavitra anay hanavitra anareo ny diako kanefa zao ny nanaovany zalahy teo izany tokoa ve kanefa so de mba fandrika ary zao ifandrika anaovanina koa nefa ty olo ty koa nefa mampalahelo se ovahako any izy rangaha zay lalany any lalany nakaiza izy teo ry zalahy zay vehivavy anankiray vely ty de tsy hitany lisany zay no avela lisany anadalantsika eto tena atao sava ao mihitsy erany trano ary aza vela raha tsy tratra haingany lisany tena ataotsika tena misy zavatra fahafa mihitsy atao trano ato zany ka fa ahoana ary fa nisininy ary ty lehilahy ty moa zany iza marina misalasala angamby ianao ny amiko raha matoa kely kanefa aza matahotra fa hanavitra anareo any diako aty fa iza nefa ianao aloha ay ikiady ny anarako ary tonga eto mba handravan'izao tsindry azo lena mahazo anareo zao ary nanao iza kosa mba anaranao melisano anarako mbola tsy hita ihany vely ty tena tsy hita raha tsy hita iny ka lisany ataoko solony haingany lisany tadiavo melisa mba miangavy zavatra kely aminao raha ohatra sitakao fa zavatra inona nefa aiza ny tokony hiafenako aloha fa so hitan'ny olona eto anjaro simba indray nitetika sady ataon'zareo namako ange anao raha sanatrika misy mahita eto de ho fonao ve ny ahita ho vonon'ireo eto kanefa nge anao mba nanavitra ihany rehefa avy eo sika miresaka andao hainga anary aty kanefa tsy afaka hiaraka aminao ao fa de voray hoe piraitsy kombakomba aminao eo tsy manenina rehefa mahita fiafenana fotsiny fa mahazo mandeha anao andao hainga anary oay fa aiza ny hitondrahanao azy zany me manantona nyreo mpitady atsika nge sika zany andao rehefa tsy makany fa aiza milaza fa tsy olon-dratsy ty olo ty kanefa matahotra ny fanena amin'ny olona fatratra ka namoana mora hoetiko ery amitry tsareo izy de hito e tokoa na olo marina izy na tsy efa miteny any lisany fa zaverana mihitsy jerevidona ny ambany lakavy rehetrarehetra any savo daholo patron ary to mitady ho ratsy ty tovavy ty zany to entiny manantonandro zalahy mihitsy tsy raikitra zao ka aleo efa hity fikely eto sady misy varavaranefitra ity zany oeto ary tongotro melisa tsy nahita olona tany an-dala tsara tany anga ianao fa olona izy zany misy vehivavy zay tadiavinay ka so de mba mifanena taminao tany tsy nahita an'izany aloha fa lasaiza ka vo teo ange izy nitazanay de tsy hita vetivety teo zay sitriany ka roa ihany zalahy ary aza vela mihitsy raha tsy tratra le rangany araka tamiko teo koa aza moa tsy hitako akoroko fa lasaiza tokoa ary izy teo finina marina ary ny dikan'izao
ary olinona daholo koa reny. Tena mahagaga mihitsy zany a. Vao teo ve de tsy hitatsony? Fa ono fa olana anao inona aloha zany e? Pitsikilo e. Tena pitsikilo trotro zao mihitsy. Raha tsy diso de tena polisy miafina mihitsy iny. Fa raha vehivavy tsotra mety tsy havita zavatra ohatran'izao mihitsy. Tsy sitrika vetivety eo. Ka efa nasesinareo daholo ve nefa ny hevitra rehetra e? Efa manao an'izay mihitsy zay zao e. Aiza nefa ny tsy atratrarana an'iny e. Raha mbola ato trano ato foana. Zao fotsiny. Amafisy tsara fotsiny le reto ny fiambenana amin'ny vavahady sy ny manodidina. Voray e. De aleo efampitady ato. Aiza ny tsy ahitana azy eo e. Milaza azo dadana izy fa tsy hoafa ny tindray mandeha ty. Tena taoko mahalala ny anarako mihitsy iny ratratraka eo. Tsy mahalala. Tsy fantany fa zany lioana. Lehibe ny tobo mahafatra-po. Ahita ny heriko tsara izy an'io. Te efa tsy mila miteny tsony koa zany. Fa tsy ho hitandry zareo any le rangateo. Aleo andeha ka. Zao ry Melisa rehefa andeha any ianao de mba lazao ny namanao. Mba hivoaka eto ivelany eto daholo. Mba hamora ny fisavana ataondry zalahy. Aingany ianao. Aza matahotra ianao fa ataoko tonga any ny afatra e. Zao natao ry zalahy rehefa tsy hiditra eny a. Raha vao tafavoaka eto daholo ny olontsika rehetrarehetra de andefasantsika herinaratra ny trano rehetra. Aizany tsy hovoaka eo nefa e. Raha ohatra moa ka sa maty de aleo fatin'ny herinaratra any. Zay zany ny tadiaviny. Efa reo tafavoaka eo tokotandreo daholo ny ankizy ry hery a. Ka ataovy amin'izay ary ny asanareo e. Ay kosa. Zay zany ry zalahy. Aparitao ahiran'ny trano amin'izay ny herinaratra. Fa tsy maintsy hita eo foany reny. Voray. Rehefa tsy hipotra moa de aleo levon'ny herinaratra any. Aingana, aleo faso. Dozana mandrakanya. De matoko ve ianao fa avo azy zany e. Raha mbola afaka amin'izandry Melisa de tena miaika azy zay a. Misy vy daholo ange ny varavarana sy varavara kely rehetrarehetra e. Efa namboarana manokana an'izany mihitsy ty toerany ty. Mba hitondra herinaratra. Ny fotoana ohatran'izao mihitsy no tena nitsonjovinay tamin'izany fotoana zany ange. Zany eo efa mailo mandrakariva. Firy taona nefa nierovako an'ity tobo ty. Tsy mbola nisy avabela mihitsy teto. Zay tafiditra ato tsy maintsy tratra na maty. Ho hitanareo tsara raha ohatra ka hivoaka eo izy. Jerevo tsara ny. Taona ninako indray le fihetsika nataoko toera zao no izy ka. De ho faty eo zany ny bandiny. Zany tena mpamon'olona fa tsy reto velively. Lozako marina. Nanolotra olona ho vonona e. Melisa. Tena meloka. Melisa, fa mitady anao inona koa ty ianao? Ianao ve adaly? Efa mieleraky ny trano aniny herinaratra e. Ka inona de davinao idirana any trano an'indray? Sa mitady ho faty? Ka aloha ry hery fa misy zavatra diniko ao a. Melisa! Aleo hiditra aloha e. Nampiatso ahony ianao mademoiselle? Nampiantso anao tokoa ry hery. Eny tompoko. Satria nisy zavatra nataonao tao an-trano tao kanefa tsy nifanaraka tamin'izay nametrahako anao tao. Fa inona marina moa ny zavatra nitranga tao e? Ary inona ny nataonao? Tsy zany re made fa nisy olona tafiditra ho ato ato amin'ity tobo ty e. Tsy fantatra hoe aveza ny niditra na aveza. Fa izy efa tao vao hitanay. Ary tena teo am-piomana ny anafa an'ilay bantitratra anay mihitsy izy ny tonga. De somarina dalainy teo moa zay kanjo tsy hita mihitsy zay sitriany fa saika faizinareo ahoana moa aloha le olona e. Saika hoe ampitahorinay teo iny ka mba hilazany tena marina na hoe pitsikilo izy na inona. Kanjo mipotra le tovavy. De nilozanareo nanenjika an'iny fa navela teo le babo. Ka tsy napozinay mihitsy ange hoe ho afaka teo izy. Tsy fahamailona daholo zany e. Avy eo anefa nantenaina tsy azo ny antanam-botsitra. Lasa koa le efa azo. Tena sendrany tsy napozina re zay tamin'iny e. Mifona re zay madea. Za kosa aloha de tsy anaiky an'izany mihitsy. Barananto izany ve ny fitantananareo mitoby ao? Miditra daholo zay olona rehetra te hiditra ao. Eny e. Ataonay fara sady voalohany re zao madea. Zay mihitsy. Ataonay tsy misy olona mitsotsofompona zany tsony ety. Ataonay tena tsara ampina amin'izay fa aza matahotra ianao e. Efa tara loatra zany rehery Lasa mpifosa ve zay vao andeha mafatrano? Ka tsy hita tsinona ko.
de nanahoana nefa nitoyny mbola aory zareo sa efa lasa ihany koa izy aloha mety tsy ho lasa fa mety ho maty eo mihitsy aza angamba fa izany ve ny nasaiko nataonareo e ny anao samobelona azy inge ny nasaiko nataonareo e fa tsy ny amono azy mbola misy lako azy ho reny olo reny zao akehitriny zao a lasy ianao tadiavo reo ary oeto eto anatrehako eto na maty navelona mazava fa tsy ekeko zany hoe tsy hitapopoko zany aingeny ianao e eny tompoko lasa ry ndrasokely aloha ary ahoana zay made nanahoana kosa aloha le melisa zany e teo ampametrahana ny herinaratra indrindra zay tompoko no niditra tapoka tany an-trano izy de maty kosa vely le angamba aloha mety tsy de aninona tsony izy satria efa nitinaingana any amin'ny hôpitaly any mantsy izy zany daholo ny zavatra ataonareo a mbola fahadisoana avy aminao daholo koa nge zany riery tena mifona re amadea tsy ataoko misy tsono any ohatr' zany ao ariny de efa mampitandrina anao azay a fa raha mbola misy nytoy zao aorinao de ianao no ataoko am'izay tiako anaovana anao mazava tena manome toky anao a tompoko zay aloha ny amin'iny e fa zao ianao a de tsy maintsy manao an'izay tanan'ireo olon'ireo na maty ho ana velona mazava eny tompoko tsy miandro fotoana lava fa rapitso de rapitso ihany eny tompoko mazava zay saika ratsy iny a so ihany aloha fa samy tafavoaka somatsara atao sika fa tsy nisy naninny fa zao e mbola nidingana voalohany iny no afatsika fa ahoana indray zao ny ivoahana ny ivelany ny tanàny ty mifefy tamboho avo be tsy ampafirin'izay natao io rikady a iny aza herinaratra be mahery vaika iny afatsikako izay tamboho ve mino azao fa tena tsara ambina tokoa ny tanàny e ka noho izany a tsy maintsy mitandrina tsara sika raha tsy te ho tratra eto indray de ahoana tokoa aloha zao ny atao e aleo aloha mipetraka sika makasaina tsara liza de aleo hodiniana miandalana izay zavatra tokony atao a marina aloha zany kanefa aiza ny toerana tokony efenantsika aloha zao e sady misy mpiambana koa ne eo akaiko io fa aza miteny mafitsony ianao e aizany liza io mijoro apoditry ny azo io e tsy hitanao ve io ay zay voatazako ary betsaka ihany angery zalahy zany e jereo koa fa io amin'ny fotokazo io ny ray feno mihitsy eto zany trikady raha izao noho izy a de ahoana ny afahantsika mivoaka eto raha izany tsy maintsy tafavoaka ato foana sika fa aza taitra ianao e aleo fotsiny aloha miandro maizina de ho hita eo zay atao fa mba ahoana tokoa aloha na afahana tamin'iny e ary ainao ve fa nisy herinaratra mandehandeha raha ny trano ianao ty korikady de mba mampome polisy mpitsongodia nge ah e de izay reny avy ve de tsy ho afako asako iza ny mahalala herinaratra faran'izay mahery vaika mantsy no nalefa nyjareo teo ange fa tsy toy ny fahita isan'andro e fantatro zany fa tsy misy mahataitra akory zany efa nifanantsika tany amin'ny sekoly nge ny fialana andreny ay kosa mba tsy manadiny lesona zany ianaoko tsy tokony anao anty azy ty raha be adiny sy tsy mahatadidy marina zany efa mandroso alina ihany ty ny andro ka ahoana amin'izay ny atao e so de varimbariny etontsika ka hotratra ny zavatra hafa indray oe sady ny vandrotra laza ny alika zany a reto indray zao no raharako tsy maintsy hoe nydreto zao fofontsika rikady a zay milozako de zay tsika vao hiariary tongokary an'efitreto de ahoana reny atao hoe efa manantona aina ange izy zany e sady jereo fa manorokoroka ny tany rehetra avy nandalovantsika manao lomanom-boky sika ty ka tafita voarendrikako nandositra ny akora lavaka sendra ny angaroa tena tapitalaka le tosokona nanany baty mariny androsotsika ho raisy mpiambina fotsiny emotra indray hotsana nreto alika be dabery sady karazan'le goavambe mihitsy ry zalahy zany a raharako de ahoana tokoa re zany e hitako ny efitra riliza lazao aingana moa fa efa me manantona aina ny alika sady efa manomboka mivovoy mihitsy ny sasany zao andao aloha andady sika mara-patonga ery apotry vodina le tsy goavambery avy eo de miakatra tsy moramora ao fa ny ravin'io zao no hitako matevina sy midoroboke ka ao angamsika tsisy ahita mandra-pilamindaminy zao zavatra rehetrarehetra zao e andao tokoa ary sady ao anatin'io zao sika mba afaka miala sasatra kely aloha no afaka mandinika izay tokony atao zay mihitsy
ka mandehana ary ianao mandeha aloha e tandremo ary a manisa telo de lasika ary tandremo fa raha vao tonga eo ambanin'io letsy io sika de tsy miandry andry fa tonga de miakatra avy hatrany iny somantsy misy manaraka antsika ireo alika ireo ka zay tsika vao ataon'ny rovotra eo raha milasilasy eo raha mahita tsika eo rery kady de tsy vovovy zay tsika vao raisim-potsiny eo andao andady moramora aloha mandra-pahatonga eo amin'io faritra mazavazava io e fa raha afaka amin'io tsika de tsy maninona ntsony satria afaka mandady ao anatin'ireo voninkazo lavabe mitoroboko ireo mandra-pahatonga ery ambony letsy e ka andao amin'izay ary ray roa telo lasao ay fa misy ina ty zany misy zavatra hitan'reto alika reto mihitsy matory eo mivovobe ohatran'izao ainga ny lisany sa vao daholo ny manodidina rehetra sady eto ny alika miaraka amin'ny lisany tena misy zavatra ao mekaraingany ianao raliza fa hoavary zalazany kady raiso ny tanako mila tsy afaka ntsony efa raiso ny tanako ao anganary atolory aty ny tananao e zao nizy ry zalahy manomboka izao vavako miteny aminareo zao de aoka mba tsy hisy ho tapaka miambina ntsononareo ary koa ihany koa amafizina amin'izay fiambenana ny tanàna rehetrarehetra ka noho izany de aoka samy anao zay tratry ny hainy mihitsy amin'ny fiambenana rehetrarehetra de zao no andarana azy voaraina amin'izay mpiambina ray alika ray zany hoe eno tsara zany hoe tsy fatorana ntsony ny alika atoandro na alina fa miaraka aminareo eny foana enonao ve zany baiko zandry kady eniko zany kanefa tsy maintsy mahita hevitra foana sika ialany eto hoe aza taitra ianao ary nahoana moa raha miantso vonjy amin'ny polisy totoerantsika hisambotra an'reto olon-dratsy reto aza mainka amin'izany ianao ory kady tsy salasala ntsony angefa tena olon-dratsy reto mbola tsy tena ampy tsara ange ny pirofy eto an-tanantsika zao mbola tsy afaka hitonina azy sika zao ka inona indray ary ny hevitra atao ny andro raha teo ty efa alina be efa mifiry zao namiraky ny folo sasany alina zao oy misy ina ry kady mahita hevitra ary liza zareo fa misy lavarangany io akaikio ka zao no ataotsika iezaka ny ampita hoeny amin'io lavarangany io ary rehefa tonga eny mitady hevitra ny ahatongavanao ihany koa de iverina hiditra ao an-trano andray ve sika ry kady tsy maintsy zay no atao sady amin'izay koa ange sika mba afaka manaroatra mijery tsara zay zavatra tiatsika ho jerenao satria mino fa matory tsara daholo zao ny olonao tsisy anelingelona ntsony sika amin'izay to hevitra mety tokoa zany ko andao indray ary lasa ry aloha de rehefa tonga eny an-davarangana vao mandeha indray ianao raikitra ny hevitra tsy azo tsy amin'ny olombelona tokory kady zay aloha zay no mahatsara ny roa noho ndray raha zaharery zay de ny anao zay tafavoahana ihany no masaka tao an-dohako fa tsy tonga tao an-tsaiko mihitsy aloha zao hevitra zao zao sika ty malalaka tsara mihitsy manao ny fikaroana rehetra erany trano tsy misy mpanelingelona kanefa na izany aza tsy maintsy mailo ihany sika sao mantsy misy mifotampoka ary zalareo ka anahirana iny kaizary zany no anomboantsika azy sokafantsika tsirairay reo hevitra rehetra mitandavana amin'ity lalatsara lavabe ty ka rehefa tsy ahitana ninonina de midina any ambany indray sika avy eo ndao ary andraso hoe andramana voina tokoa ty hevitra ty voy oy moramora fa misy inona jereo reo ry kady inona karazany mbadyso isan-karazany daholo reto fenitrano reto ny sasany efa voamboatra de ny sasany mbola amin'izao ay mba misy taratasy ara-dalàna ve zao reto zavatra be de be reto aiza moa na afataratsika an'izany raliza fa efa hitantsika aloha reo zay ka akatony ao andao ano ihany ary ny ato inona mba ato sakafo eny aza mandoto ny ti anao sakafo indray hoe ry kady to hevitra fandraisam-bahiny angamba no ato zaniko kanefa sa mba misy zavatra tokony ho jerena ihany ao anatin'ireny armoara sy vata isan-karazany reny ry kady marina zany aloha kanefa sao de ho lany andro amin'io toerana raha io ka tsy ahita hevitra hafa
andao jerena daholo aloha ny efitra rehetra ka zay hitantsika mahaliana kokoa no anaovantsika fandiniana lalina. Andao ary atondray zany zao anjaranao indray zao no manokatra mialoha toy misy zavatra minonona fafangeo zany iny zany trikady sokafy aloha dia eo mahita azy oe Liza misy inny karaza biby sikary daholo reto inona tsara hoe Liza avy enao mijery tsy biby lava sikary avokoa ve reo vorondolo koa angamba sa iny le manitsidiny re akatony aingana aloha io e ka tsy mety tsony re fa miparitaka sy mielelaky ny lala tsara ny sasaniko dia atao hoany io rikady akatony ao aloha ary andao voainy tsy varavarakely itsy mba hivoahany reto efa mameno laratsara reto any ivelany ihany zay hitanao fa lasa nanidina ny daholy ary andao aloha hidina amin'izay dia tohizana ihany ny fisavany tena efa manomboka miorona ny otodohako zany trikady mahereza fa mbola misimisy ihany reo hozahana ndao e ato amin'ity efitra kely ity mihitsy angamy zany Liza no hitoerany tsy ambaratelo rehetra ny efitra rehetra mantsy tomivoa azy daholo fa ity ihany zao midy ka matoy io midy dia misy zavatra ao zany dia amin'ny fomba ahoana nefa ny afahantsika miditra sokafana fotsiny zao e misy lakile passe-partout angeaty amiko e ay kosa ka ataovy ary fatratry ny andro marina eto ihany andraso ary zay oe tsy voajerinao losy ty marina inona nandray ty mampikikika anao e ho taiteo daholo ange ny olon-drehetra fenao koa ka io zavatra ataonao io asa vao mainka hanaitra ny olona fa ahoana ay nisy antivolina ny varavarana haneny tsy hoela zao ny alarma io tokoa eny fa mirehitra ny jiromena dia zay vao tena hifosy hotatra avokoa ny olon-drehetra loza tokoa zany Liza inona natao fa hifo eo daholo ny ray tanàna aleo tapahako aingana aloha ny jiro fa iritazako riny disjoncteur angakainganary anao hoe vonoy eno kady efa vonoko ty fa tsy mety tsy avy eo amin'io angamba ny herinaritra mandefa ny eo antivol io jereo fa tsy mate kory le jiro menamena nizay tokoa fa maneno ny alarma tsy misy hevitra tsontiry Liza andao aingana hitady fiefenana fa ho tratra eto sady tsy vitan'izay ato an-trano ihany no taitan'izany fa nifokony olona manodidina an'ity trano ty rehetra koa andao aingana ary avody ny aina aloha na tsara zavatra ihany ny fisihoany zavatra indray mandeha indry Liza ay ny andro efa tamin'ny efatra maraina tamin'iny fotoana iny iny alarma maneny iny mihitsy ny tena fanavotana antsika raha tsy nisy an'iny nefa taitra tamin'iny daholo mantsy ny mpiampina sy ny olon-drehetra ka nindroatra niakatra tany ambony ka zay no nahamora ny voahantsika tsy nisy nanakana ny vavahady lalina tokoa aloha tsy maintsy misy foana koa ny fanavotana rehefa ampinony marina zany ambony fipetraka tokoa le Andriamanitra ry Liza fa ambany fijery koa fantany ihany koa ny tokony ataony rehefa miankina aminy ianao ka mikasa hitondra ny famarinana sy ny rariny mino arikady fa tsy maintsy rava ihany io tobo fanaovana tsindrio fahalavolo io tena fanambakamba-hoaka mihitsy ny kotrehan'ireo olon'ireo tadidinao tsara ngamba le voalazany gazety hoe tany sy tranon'olona maromaro ny ray voasolokon'ireo olon'ireo ary misy tovavy maromaro koa ampiasainy hitarihan'ny olona mitombona tokoa zany satria dia reo hitantsika ireo ny tovavy ampiasainy ao ay tsy vendeuse araky ny fahafantarantsika azy akory zany ireo fa hotesy mampirisika ny olona iroboka amin'ny findramam-bola marina mihitsy zany fa za zao no nahita fa tsy mivarotra ireo tovavy reo ao fa mijorojoro anaty magazay ao fotsiny efa nanontany an'le anankiray mihitsy aza hoe inona nataon'irety sasany retsy fa toa tsy miraharaha ny mpividy akory fa ilozany zareo miresaka fotsiny ay zany ka miandry izay olona mitady vola ary zareo vao mihetsika reo ange zany ny fitaovana entiny mandangolango ny olona isambobola ary ametraka antoka zay mihitsy kanefa rehefa azo ny antoka avy eo dia any izy dia tsy hita raharako fa dia aleo ny very any ny volany ka tsy mifanentana ny vola azo akory ny antoka apetraka angamba pahatelo ny tena vidiny ny antoka fotsiny ny vola azo raha isy aza ny olona koa ange amin'izay dia mbola miditra ihany ianao manao an'izany fa rehefa tena may ange tsy maintsy miditra foana aleo maty raha mpitso toy izay maty androano hoe fitenenan'izay zay aloha ny fiainana raha teo ty mesarotra andro amanalina mampalahelo mihitsy izay olona tratranitra zareo ka ny vola tsy mahavita ninoninona kanefa ny tany ny trano lasa zay zany ny tena mampanankarena azy ioko gaga mantsy raha hoe tovavy kely ohatran'io no efa manana be toy ity kanefa
to tsy nandova be akory. Mbola hitantsika teo ny fahavelomandramatoa be fa tsy nanana na inona kory izy fa de niasa tamin-dramatoa be aza. Vetivety teo anefa de io izy io lasa mpanefoefo io. Zay angeny nahatonga ilaza tamina hoe tsy maintsy nisy tamin'ireo fananany ramatoa be no nahodinkodiny ity tovavy ity ary mety ho avy amin'izay no antony nanarotany ka namonony an'le ramatoa be de mangina eo ny amin'iny raharaha iny fa levina miaraka amin'ny ramatoa be sy ny trano ao. Diso anefa izy raha zay mifeverany tsy fantany angamba fa ny marina ane ka tsy mba maty mihevitra nge izy fa halatra sy hafetsena no nazahoan ramatoa be an'ireo ka noho izany tokony tsy hisy arakaraka satria halatra nangalarina ka iny marina zany fa halatra sy hafetsena tokoa no nazahoan ramatoa be an'ireo harenan'ireo saingy efa vitany ara-panjakana avokoa. Zay aloha fa ny tena zava-doza nataon'ity tovavy ty koa ange de izy lindraka nandatsakain'olona ninona fitiavanao harena tsy tokony hamon'olona ianao zay kosa aloha de mariny fitiavaka harena ve de hamonona olona amin'izay kosa de harena maloto de mbola nampioseny raha indray. Izy aloha de tsy ho afabela amin'io fa tsy maintsy ibabiny nataony ihany miandry kely fotsiny sisa de ho feny ny profeta tanantsika de alefa hiakatra ny raharaha. Tsy andro kery sa tsy ekeko raha eto io raharaha io no tsaraina fa tsy maintsy any Antananarivo. Mety mihitsy zany ka fa mba andao aloha mba hakatoromaso kely amin'izay rikato fa tena mbola lavitresaka ane zany ohatrehantsika zany. Marina tokoa zany andao are sady mba hisolo akanjo kely koa fa efa mainty mihitsy reto akanjo anaovako reto ka tafandrimandry ianao liza fa lasa tafandrimandry amin'ny atoandro be ty koa ianao ka atao ahoana fa zao mba alina amintsikako lasa aloha fa rehefa aveo zany nifankahita eo indray mazavazava aloha ny amin'iny zay ry liza fa any amin'ny ramatoa kely tsisa ny tsara ho fantarina sa ahoana zay ianao marina zany aloha saingy adinao fa sabotsy ange ny andro misy alim-pandizana indray rariva ay tokoa moa ary tena tsy mety ihany zany programako zany raha zaniko ary amin'ny alim-pandizana zany no tokony ale so de itony tena tony lolo fotsy ihany tapitra mahafantatra antsika daholo koa angery zareo rehetra any raha za ianao tsy aleo mitahevitra fa de hevitra iny nary ny atao izay lalako manarehetra ty lazainao fa maneno sahoana daholoko de ahoana moa fa miandro fotoana malalaka indraiko ka tsy ho kivy eo le ry marina tsy hamofo ao izy mba lalana jerena fa zay lozanao manany any io ka hamoifo amin'inona indray ka hita fa zaniko raha za aloha ny teo amin'ny toerany tsy mba navelako mandehandeha toy izao ny vadiko indrindra fa lehilahy no iarahana any ianao zany fa tsy izy zay indray tsy mba mifampiahiah zaniko ka ho lasan'ny olona matama raha izaniko tsy atao tsara amina ve fa anao soavaly tabako fe odry za zany la zanao fa soavaly soavaly arabaky teny nge zany fa mba fomba fitenenana fotsiny ianao ty koa raha mba handray atendrony ka ianao ihany eny tsy inona miteniteny foana eo sady ina koa moa no idiranao lalina amin'izany fiainako manokany zany trikady io ndray ianao fa mitady asika mba resaka ngeny atsika fandaninandro de za zany ny ataonao fandaninandro eo ka ray raha mahasosotra anao le izy so de idivanao eta ka ho sahirana tsy ahita namana ohatra anao tsy ny ange betsaka ngeny ankizy niarana anao fifanana tamintsika tao azonao atao tsara misafidy ray am'ireo ka ianao nefa nahazatra ako sika sianao ihany ny efa mifanambina hatramin'izay sady hafa ihany ange zany miara-miasa amin'ny olona tsara tare zany sady tavy ny volony ka mandeha reny asa mbola manao ihany le kiady timarina ka isianao ho manongo fotsiny marary ange zany jereo raha tsy nivoafy mihitsy ny sandroko aleo ivoafy ihany no hitan'le lavitry ny afo ny kitaira izaniko ry satria nahoana satria mbola tsy misy le isavany sandroko sy jery mivozina akanjoko so misy lokomena fa hony tokoa fa izy marina moa zany miaraka aminao tirikady ianaoko izandray otre tsy mba hitako mantsy fa atao miresaka aminao daholo ny vehivavy rehetra ka zany efa lazaiko anao zany hoe mbola tsy misy fianao koa aiza koa ny tsy isy eo fa afeniny matahotra ny any anina mantsy de asitrisitrika any eny kanefa mbola ho hitako ihany de inona nataonao raha ohatra hitanao nefa
de ampafantariko azy ny fombanao ka hoe mpanadala vehivavy koizana ho ahy iny kady iny rehefa te-panaovana tournée ohatran'izao. de say fotsiny ve no lazainao azy so de mba tsy ampy nahoana raha tantaraina koa hoe miara misakafo zahay, miara mitsangatsangana sy ny sisa rehetrarehetra iny say anao koa mba mitsisan'ireo tovovavy adalaiko. Za kosa ve de anay koa adalainao mba ny hafahafa kokoa hoe mandangy ianao hoe zao ingenao de fa adalaiko e tsy misy ilavanazy mihitsy ianao tika. Za zany aletroka ay moa adalainao zany nitondranao amin'ny tety tanàna ohatr'izao. guys io ndray ianao aza manao an'io ka jereo ange raha tsy saika nandona fiaran'olona mihitsy sika. Tsy raharahago zanga no mitondra azy zay fanaranareo sy ny tompony eo rehefa voadony eo io. Iny ara fa tezitra be le tompony ianao io fa nijanony io mihitsy. Aisarikady oe ato iza liza ajanony aloha e ajanony fa miantso atsika nge le olona e. Aizary zay olona eo e ao amin'io fiara mijanony io e. mila miresaka amintsika izy ka nahoana ny tsy mivoaka ao fa isika indray no andrasany anantona azy eny. Asa nisakana atsika nge izy teo e de izy mijanony io adalana ny azy fa ando asika andeka oka aloha fa iny mivoaka iny le olona rikady a tsy tia ve le tovolam-piambina n'le trano ary izy zany le saika nifandona tamintsika teo izy tokoa ty de anao inona hony le ty e. Asa oka aloha mba ho maily antsika satria tsy fantatra zay ao an-tsainy. Fa inona marina moa no tena tadiavinareo raha ngatia nga tsy hitanareo lalana mazava be io sa kosa tsy manana fahazon-dalana mitondra fiara tohatra ny tena mivilavila fandeha matsika tsy fantatrareo moa fa vadin'olo manakajy ho etiko io de raha vodona teo dia ahoana de ahoana fa mifanaraka moko andray zany avinavim-bava n'le rangaty anga izy ty rangaty ho vitan'izany raha natratra olona teo de ahoana saza mifanadala rangaty fa aleo zay andeha mandany andro olona fotsiny nareo. ho hitany lahy kely zany ary ho vidiny lalafo mihitsy zay vavan'lahy fa izy zany olo zany rery olona tsy mahalala ny fifamovozana agnaby reny e na koa mamo fa ohatra manao fanahinina fotsiny am'izay de mbola izy indray no mahay vavako zany ka no avelana andeha fotsiny zany angeny mahavoanareo e mbola ho azoko ifazataitra ianao e fiara efa hitako mivezivezy eto tanàna foana ange iny e ary elefa asaingana am'izay ary zato fiara fa mainky aka efa anomboka angamba zay le alim-pandizana very fotoana teo fotsiny aza matahotra ianao madea tsy maintsy tonga ara-potoana foanytsika tsy maintsy ianao ihany koa no manokatra ny alim-pandizana androany ka zay efa nokafana no mampaninina loatra fa sao de mba tsy ahandry ao le olona ovijeko atyko very fotsiny ety indray fotoana efa mifolo alina ange zao riery e eny ndray fa aza matahotra ianao e efa tena manao zay azoka atao mihitsy izany aza mitandrema ihany ka betsaka nge zao ny olona mamo misasako jerevy zao e aza tsy mamoka de jereo fa misy zavatra eo aloha eo inona io tandria oe ay losa marina zay le efa niteny taminao teo tena losa marina zao mifatratra ty amin'ny vodi-tany ny fiara ianao mihitsy koa ny tena tsy misy ilana azy zay iny avy de tsy hainao ny ala taminy zao vo mainka eo tarety fotsiny indray eo ianao fa lasaka zay fanarahanareo syramisy amin'io fiara io tsy fantatra mainka be afa leo andeha eo ianao tena lasa nandeha tongotra izy marina na riny eto de inona no ataoko ny fiara ty pepo be mihitsy tsy afaka mandeha tsony de tsy maintsy miandry eto aza mandramarain'ny andro zany aloha eo ihany fa ny anaovany nga lehibe azy zao no lozako tsy maintsy tonga any zao izy nandeha tongotra iny de tena tsy maintsy hitaraina amin'ngarainy ihany de asa zay ho anaovany lozy ty sady tena mahasarotiny azy mihitsy mivady keliny iny way tia kosa misy fiaraka ndeha ty no sakanako angavika hitondra sady am'izay mba mandray amin'ny madia ao aloha ao anatitra ny any amin'ny alim-pandizana mba tsy dehibe loatra ny adisoko am'izayko
fa ny amin'ity fiary ity sisa no alamina tsara amin'ny ramose. Tambatambazana fotsiny ranga madimba tsy ahasarotra ny raharaha. Milamina foana io, hainy madimo resaka aminy. Ho faly mantsy izy zao raha vao hoe ho raisina amin'ity fiary ity eny an-dalana inyko. Aleo hosakanako. Ndry, ary totsy ny janona. Tena mba ho sopatra koa izany marina. Tena andalovana fotsiny. Ny dona tany vody tany teto ty. Mafy loatra ngamba mifandeha an-jalazany fa jereo coup de frein be ary lava be mihitsy io Ary eza le madama fa atao le sofera reny ny sakana antsika teo iny. Tsy maintsy mbola ho hitantsika ao aloha ao ihany izy e. Zay mantsy angeny tsy nandraisako an'le karla iny teo e. Mety anelingelyna fotsiny. Raha tsy efa lasa nandray taxi hoe nahita fiara hafa. Tsy mbola nahita fiara aloha teo e. Zay nitsofoka ny antranon'olona no asa. Mitombona ny eritreritra ao kady misy olona mandeha irery aloha ry. Mino fa izy mihitsy angamby iny. Tsy lovo tsara nge io sa tsy izy iny. Izy mihitsy iny. Akanjo fitondra amin'ny alim-pandihizana mihitsy zao anaovany zao jereo raha tsy mahanjelanjelatra ery izy zany tarafiny jiro. Ary efa zatra mandeha tongotra mihitsy nge izy zany matoa mahavita lalana lavitra be ohatr' sao e. Angamba ny kiraro avody tongotra aza tsy nalany akory fa ny akanjo lava fotsiny no ingainy. Za nge efa milaza aminao fa olona matanjaka ho ahy iny e. Karazany garde de corps n'le zanaka vavitra matobe angamba tamin'ireny fotoana ireny. Ka hoana ho raisina zany io. Raisina tokoa moa zany. Ty angely ny tedavitsika e. Dry ary nitsoaka nandositra na izy teo e. Fa hoana fatany angambitsika teo e. Zany tokoa angamba e. Kanefa ho aizy eo iny e. Ndao enjehana. Ento daholo ny fitaovana rehetra de lasitsika e. Andao aingenary sao de lasa midi feo indray ka tsy tratratsony. Sady izy efa tompo tanàna ka mahalala ny elakelan-trano. Andao aingany e. De tsy hita mihitsy ny nanjavonany teo Riliza. Kanefa nge de toa tsy mifanalavitra akory sika teo e. Zaza de mba gagako. Efa vitantsika savao daholo nefa zay mety hoe lobolobo mety azahoana misitrika fa de tsy hita e. Inona zany no atao? Andefa isika sa mbola hiala nenina ary kady Efa hafanenina Riliza ka. Mampiaiky volana mihitsy zany Za aloha tsy tena mbola afa-po loatra mbola mety any ho any ihany fa tsy lasa lavitra izy. Ka hoana mbola hikariko eto any ve zany sika e. Aleo aloha ilana nenina farandry kady afara toka tsy hita amin'izay izy de lasa amin'izay tsika. Ndao ndray arako. Tsy afeniko anao aloha fa za de tena efa kely finoana mihitsy e. Mety efa tsy etsony iny. De inona ary zany no atao ianao ka? Aleo sika mandefa tsy misy hevitra tsony zany e. Any amin'ny alim-pandihizana indray aloha ny ndao vonjena. De ny alamaina tompo-pandevina alika aloha zany tsikako. Ka atao ahoana re? Ndao ary kanefa nge to mandray zavatra mikasokasika ihany zany e. Inona ny eo fa ravikazo akopakopaky ny rivotra zany e. Andao andefa lany andro eto fotsiny sika ka. Afa-po anga. Nahoana ny tsy tadiavina ihany e. Way, inona zany? Za le tadiavinareo e. Afa-po sahady anga zato izy. Feo an'le tovavy zany trikady aiza nefa? Eto akaikinareo eto e. Enareo nge tsy mitady tsara akory e. Inona nefa ny eto akaikina eto e. Toa tsy misy afa-tsy ty azo kely midoroboko ty eto. Tadiavo afa ianareo ve tsy asa e. Inona ny dikan'izao rikady mbola tsy nahita zavatra toy izao mihitsy ne zany. Mbola tsy nahita ianao madama kely raha izany foana de aza malahelo fa ahita ianao an'io. Angamo ianareo manantena n'io afa-be leo itsony e. Efa eto an-tanako ange ianareo zao e. Ahoana rikady Tsy mahalala tokoa mantsy ianareo ka mitsapa. Ifakahita sika androany fa ela mitoratorana loatra mantsy nareo reto ka na vo masinangadra. Zange ny tompon'ny alina sao tsy fantatrareo e. Ifakalala kely sika androany. Matadizy nareo fa ataoko sovaly aingany. Kiady kiady ahoana? Aingana. Hery maizina nampiasana io vehivavy io Riliza ka noho izany tsy maintsy toherintsika e. Ary to miziroziry reto. Mandadiza aingana ho any. Manginy ianao Riliza. Aleo ataony izay ataony fa miandro koa sika e. Aiko mba mianatry ny mafy loa.
mba miseho an'io trano teniko ho avy aminareo ara rehefa miseho mafilonareo inapana voalohany iny zany zavatra mifafety amiko zany trikady marina to afafy izy zany fa maninona ianao e nisy to vovovovo zavatra mifafy taty amiko tatyany zany ve ary kiady magnodidy daholo zany tenako zany ka tsy afaka manoatra anao ako tsy tantoko tsony mila lasa-dala izy zany kiady malailay ny tenako rehetra zany ve kiady mbola ay zany efe mbola ho avokoa zany faharora mbola miziriziry eo nareo mandady zao andao andady ry kiady marina ambany za fa tena mila romotry ny hidihidy marina kay maty ay oka aza ohatrorina tsony ambany oka zay ka tsy mety anefa magnodidy fa hoe aza ohatrorina taty ny tananao sady efa manomboka votovoto be daholo ange izy zany oka zay ho any fiohatroranao an'io ka tenao magnodidy oka zay ary andao andefa mbola fa mitady ho aiza nefa e mitady ho aiza nareo an'io nahoana no mitady anao taridositra sahady ifankahitsika ifankahity tsy andro ahany ihany koa ange ny andro e andory liza avoty ny aina aloha avonjeo aloha e magnodidy daholo ange ho any tenako e kiady avonjeo any kiady andao aingana hialy eto fa any anaty fiara ianao tsabony e andao se zany miainaka tehanao aminy eo nahoana no tsy mitady ay ihany e tena saika zavadozy indray mandeha iny trikady efa saika romotra mihitsy ange za teo iny tena anjakan'ny herin'ny maizina tokoa io vehivavika herin'ny maizina ny herin'ny maizina eo ihany liza fa ny efa za-tany izy ka mora tamin'ny fotsiny namitaka atsika tamin'ny zavatra tsy misy dikany iny tsy misy dikany ho ianao satria tsy ianao mantsy no voto tahaka hainao no miteny za koa angery liza mba voe saingy tsy de tena vomy mafy toanao kosa aloha e fa hoana tokoa aloha ny tena tsy navoanao teo e sa za ve ny tena sahan'ireo demony tsy nisy demony zany tamin'indry liza afetsena no nampiasainy tamintsika afetsena hony zany e tsy mazava amiko mihitsy ange ty raharaha ty zany zaho ary ka enohy tsara e alefa so re nandositra-tsika aloha izy raha vao nahita n'le jiro afetsena fotsiny iny satria nahoana rikady satria hitarihany anao anaraka azy e tsy ahavita ninoninona mantsy izy raha teo akazavana be teo de nataony izay hitarihana antsika hitsofoka tany anatin'le alana kony sy nylety sy tany fantany tsara mantsy fa tsy de nahazatra antsika reny ka afaka nampiseho ny fahaizany tsara izy ao de inona nefa le hoe fahaiza manony inona zao natonga an'ireny zavatra malailay be tamin'ny tenako reny ve aminao tsy asa maiziny tsy ry liza fampitahorana fotsiny zany hoe herin'ny maizina nanany zany fa ny tena marina de afetsen'ny sainy ny tena nampiasainy mbola tsy azoko rery kiady fampitahorana fotsiny ho a zany hoe manao fanafody mahery zany izy de matahotra azy daholo ny olona ary zay no ararotiny anaovana zavatra mifanitsy amin'iny ka de miaiky tokoa ny olona rehetra fa miasa ny herin'ny maizina ho aminy omeko ohatra ianao zao tam'le nahazo atsika teo iny miainao avy ianao e la zao rehefa miaino anao tamin'iny zao de tsy nampoizitsika kory zay toerana nisy azy neto ny afina teo akaikitsika teo ihany izy fa noho ny tsy fahafantarantsika zay toerana ty de varena teo fotsiny sika na andreny feony fa tsy nahita azy akory ka le zavatra nampangididy aka mbola fetsena ihany koa zany iny aminao iny indray de zavatra tena tsotra misy karazakazo manery zay amin'tony amorontsiraka tony misy volombolony ny tahony sy ny raviny ho azy io ka iny volombolony iny ny tena mahalailay tokoa hitanao angamba reny lay amin'ny vatany bambo reny sahala am'ireny izy kikisan'ny olona ary izy reny de ataony anaty tahona bararata kely ary tsofiny avy eo ka zay tratrany iny ny hoditry ny olombelona de mangidihidy tsy laitra mihitsy zay ny zavatra iny ka nahoana renao ny tsy vo ihany tamin'iny saingy kely le izy ny antony de matevina be ny akanjo nanaovaka ka tsy tanteraka firy reo lay madinika kely fa zay sendra miseho ihany ny vo ohatra hoe ny tanako ny tendako fa ny anao akanjo manifoka avy etrany de tsatotsatoka ireo lay madinika sady ny tananao efa feno koa mbola vomaika ny oatra ny vatanao de nanjaka tokoa ny hidihidy
Zay vao mazava amiko. Ohatr'izay le izy. De saika nataony soavaly tamin'ny tsinitsinina teo zany tsika. Ka izay indrindra nkeny nandrarako anao fa ianao efa saikela avolefina mihitsy tamin'iniko. Lalina tokoa ny afetseny ka soa ihany fa teo ianao rikady saika alozany nahazo tena marikriko mariny. Ka ahoana amin'izay ary zao samy fanehatra amin'indray ianao sa mbola matahotra ny herin'ny maizina? Raha zany no izy mety tsy misy dikany ihany koa ny zany notehirizana andreo vorona sy biby maro tao anatin'le efitra retariny. Mety ho karazana fampitahorana olona daholo angerendry izy pepony amin'io angambo ireo ankizivavy ireo dia matahotra ary manaraka ny sitrapony fotsiny na dia tsy mety akory aza ny ataony. Dia toy izany avokoa ny olona rehetra eto tanàna. Oka fa mazava amin'izay rikady sa amin'izay tena safa andaontsika ifanandrina aminy amin'izay. Zay vao taitra ny ampipondra matoa taitra tokoa ka satria na izay nalasa dala tamin'ny didy izay ihany aza dia efa tsy hametrahako azy moramora. Endray arako kanefa mitandrema ihany so tratra ny tampoka tsy mahalehilahy toy indray mandeha iny afetsena tsy naha-pôlisy mantsy reny. Dia ahoana amin'izay ary zao aleo ianao indray no anontaniana amin'ny programa fa ianao mantsy efa vonona ihaniko. Raha ny tiako aloha dia hitady an'ilay ramatoiny mihitsy. Mbola manana trosa tokony hoe faina aminy mantsy saingy ianao moa mbola manana fandaram-potoana amin'ilay fisavana an'ilay trano arika izay zao no mampisalasala. Azo ajanona nge ny fandehanana any aloha fa raha izay no tianao aleo any avetrany ary no ale. Izay mihitsy aloha no tiako ka andao ary fa aoka sika tsy hangatakandro tsony Way, saika dingo tokoa rikady fa misy inona? Ny antso anao teo anie le tovovavy mpivarotra lamaody ary tamin'ny anao le tany amin'ny tosy. Dia ahoana hono ry izy? Mandalova any hono ianao ka misy kiraro modely vaovao indray hono tonga amin'ny zareo ao. Vao maika tsara. Mba ny antso ihany kala ratsy iny noho ny farany. Zay indray ianao sy ny fitiavam-behivavinao. Tsy dia hoe fitiavam-behivavy loatra le izy ry iza. Tena zava-dehibe mihitsy izay ny antsony azy zay satria mety ahavitatsika zava-dehibe. Zava-dehibe? Zava-dehibe toy inona koa rikady andao andefa hany mahita azy ndao. Ka tonga aritsika ty rikady dia inona zany ny atao? Zao mijanona ihany aloha ianao ato anaty fiara aleo zany ho any ka rehefa avitra kely ange no angalako an'le voly manome toromarika kiady dikany angamba dia hoe tonga dia lasa ka tonga dia lasa zany zaoka dry fa ono zao rangaty tadiavinareo atao inona ny tonga dia entinareo anterisetra toy izao fotsiny ajanony aka fa ratsy zany aza taitra aloha ianao raha matoa kely tsy hanao nininina anao akory izay fa hanavitra anao aza. Hanavitra ahoana hanavitra nareo ka nahoana no entinareo ampitaka toy izao fa tsy mba naka ny hevitra akory nareo tsy manaiky an'izany iantsoantso eto ambaravarakely eto raha mbola tsy hajanonareo ihany ty fiary ty. Dia tsy menatra akory ve ianao hoe tovovavy tsara tare ohatran'izao ny vazavaza hoe vonjeo eo ambaravarakely tsy misy ilanazy ajanony aho zao are tsy maninona fa ajanonay ianao saingy any amin'ny pôlisy koa sika avy eo fanazava fa maninona mono hoe any amin'ny pôlisy manao kisala mangala ketsy reto ka izy mangalatra indray no avava sa anaovanareo akeriny indray ve no entinareo any amin'ny pôlisy. Tsotra ihany ny teniko aminao manarahanay mora fotsiny raha tsy tianao hitatra ty raharaha ty. Fa ahoana kosa aloha zao tsy mety ange zao ataonareo azao eny fantatro fa tsy mety le izy kanefa ny fitiavanay anao manokana ange no natonga anay anao toy izao ilana tsiny aminao aloha zany. Ka inona nefa ny tena tianareo atao tsotra tiako raha mifampiresaka tsara aminay ianao fa tsy manao ohatran'izao ary atoroyanay amahazava izay fomba tokony ataonay ka hahafahanay miona amin'ilay patron anareo. Fa ahoana ary iza tokoa moa nareo reto mbola ho fantatrao ihany ny aminay fa zao namanao fotsiny izay ka oka ianao mba tsy atahotra na isalasalany aminay. Malahelo anefa milaza aminareo fa tsy afaka nilazanao vinanao vina
satria raha vao tapitra voalazako anareo zany dia ho vita tanteraka ny amiko. Satria nahoana? Satria tsy maintsy ho fantatro io vehivavy io fa zany nanoro anareo ny tsy ambaratelo dia ho avy na mandrehetra napitra ny haiko e. Mbola mamy eny miainy e. Sisy an'izany. Zara teo mbola tsy te ho faty. Aza matahotra ho ianao fa raha toa misy zany a dia mbola eto izay hiaro anao. Tsy ho faty zany ianao. Tsy afaka niaro azany nareo e. Ery hafa mihitsy ange no avy eo anapitra ny haiko e. Anga hitanareo akory. Toky anefa no meko anao raha matokely fa tsy hisy zany a. Olona mivavaka zahay ka tsy laitra n'izany zavatra lazainao zany. Tsy mino an'izany e. Maro ihany ange izay nilaza hoe nivavaka izay kanefa matiny ihany e. Tsy ho fatin'izany ho ianao. Sahako ihanianana aminao mihitsy zany. Ary raha toka mbola tsy voasakanay a araka ny hevitrao vonina mihitsy azy zay hiara-maty aminao. Nareo ny voniko faty aniko. Zaho mbola tsy te ho faty zany. Tena voapepin'le ramatoa trany amin'ny tsy nay maintiny mihitsy reto ka mila fomba hafa ampitenenana azy raha izany. Sady ajanony amin'izay io fiara io ka dia andao atery fa sao dia hiara-maty aminareo ato a. Tsy maintsy hitady anao nga moa izy zao. Ka tsy izany eny hitady ava le ery ao aminy e. Tsy mazava aminao ve zany teniko zany e. Zao ary no izy hoentinay any aminay ianao a. Dia tazoninay ihany ianao dia ho hitantsika eo izay ataony raha mahery tokoa zany heriny zany. Tsy maintsy ho avy eo izy dia eo no ionanay aminy. Raha toa moa ka tsy tonga eo izy hatramin'ny 3 andro a dia tsy sahy iona aminay izy zany. Ka hoana manaiky ianao? Ka inona tsoa moa zany ny azoko atao eo e. Efa terenareo fotsiny ange za io e. Fa tsy araka ny sitrapoko tsony. Aza matahotra ho ahy ianao fa tsy hisy zany ary tsy hisy mandrakizay. Asa engana. Tapitra ihany zao ny herinandro ry Melisa kanefa tsy misy ihany le hery miafina hoe hamono anao. Ary izay koa nefa dia zao mbola hitanao mijoalajoaly zao. Tsy nisy na iray aza na rary na narikoditra kely akory. Ka hoana miaiky ianao fa tsy samy hiditra eto aminay le hery maizina amin'ny patroanareo fa nahoana ianao tsy miteny Gaganao asa minina amin'ny ramatoa io. Za nefa dia mbola tsy sazatra mamerina aminao fa izay rehetra nanao ratsy anio ange ka tsy nisy afa-bela mihitsy e. Ka nahoana ary zao tsy nisy akory Tsy maintsy mbola isy e. Ny azy ange ataony sampalala mainandro e. Ka raha tsy azony androany tsy maintsy azony foana rapitso. Efa tena voapepony loatra nareo ka zany mahatonga anareo hiteny an'izany. Kanefa zao fotsiny lazaiko anao ry Melisa hiaraka aminay ianao dia ho hitanao eo tokoa ny herinay. Herinareo? Fa iza marina nareo reto e. Mbala zao moa mba mora inoko izay hery ao aminareo e. Zao fotsiny no izy ambarao anay izay lalana miditra ao amin'ny tranon'io vehivavy io na izay fomba fifandraisan'ny zareo ao dia anjaranay ny sisa. Ao ary fa atoroko anareo ny fombafomba rehetra e. Kanefa za tsy afaka hiaraka aminareo any Tsy maninona ianao na tsy handeha ary fa izay fotsiny no nangatanay aminao. Tsy aleondry ve eky mandeha mba hitandrimy vantany koa ange faravany io asa ratsin'le patron anareo io e. Manaiky ary ahy e. Saingy dia matoka anareo nefa fa tsy hisy voakasika amin'izany mihitsy ny haiko. Tsy misy indri zany ry Melisa. Manana finoana fotsiny tsy maintsy ravy io e. Ary mba anana fahalalany daholo amin'izay ireo ankizy namandry ireo. Eny ary ka ino tsara rehefa olazaiko anareo marina rehetra e. Tantarao ary Tonga eto ambavady amin'izay ary tsika zao ka samy mimona tsara amin'izay Iny za mandeha mialofa nareo manaraka fotsiny. Ary raha sanatria misy zavatra hafahafa tsy maintsy manome toromarika anareo ihany iny rerikady lasa ary tandremo tsara nefa ny afatro andao rikady maherezaka ry Melisa mana raha mora fotsiny ndry tandrema tsara nareo fa misy olona io aloha io zay ary le efa nilazaiko anareo. Andao aky fa za be aya apetratsika eo tanàn'Andriamanitra zao dia antsika zao. An'Andriamanitra? Dry togagy ndry gaga satria tsy azo tenena ato amin'ity trano ity ange hono izany fa izay samy laza n'izany ato dia tsy maintsy ho faty eny hoe andao aloha fa mbola hiresaka betsaka momba an'izany tsika ny ariana any. Andao aloha mpinikady fa toa miady reriny izy zany
mahay karaza-piadiana tony karate mondry na ny hafa koa mahay aka tsara loatra afaka fanampy tsara zany tsika sindrera misy ny sarotra kanefa raha miona amin'ny vehivavy eo angesika ka tsy isy fotoana ampiasana an'izany akory fa vavandray mandeha ihany dia mahatorana atsika andao akifa 8 eo zany tsika koa ny mba manana vava ampyanoerana azy avy atrany maza miteny tsononareo fa misy olona nge zany sao dia mba fantatry melisa aloha e feo an'le vehivavy e zany mety ho izy tokoa angamba fa tsy dia henoko tsara aza mangovitra indri e mimana tsara fotsiny fa hiatrikady tia ny varavarana makao aminy eny ary andao tonga dia hiditra re manisa 3 tonga dia miara-miditra sika isa 2 telo oy fa ahoana zao e tsy mahalala fomba disy mahalala fomba loatra aza angamba satria tonga manajanao aty antranonao ay mbola inareo indray zay tokoa raha matoa ie mbola manana trosa tokony hoe faina aminao mantsy zahay dia tonga fa inona mihitsy ny tena tadiavinareo reto e ianao ny tadiavinay e za ie sy renao anga zany hoe tonga andonitrosanao zany zay e ka atoloriny tanana fa miandry anao ny any amponjy efa ela loatra izay nanambakanao vahoaka zay ka mitaky ny fanana ny olon-drehetra olon-drehetra ny olon-drehetra fa olon-drehetra iza daholo zany reo olon-drehetra nangalaranao voly zay e mitaky koa kehitriny reo raha n'olona maro efa nalatsakao indrindra fa ny andra matoa be fa rehetra ve adaly aiza daholo no afantarako an'izany rehetra lazainareo zany nefa kanefa dia tsy maintsy fantatrao izy androany mandidy anareo fotsiny hivoaky ny tranoko miaraka amin'ny vava sao dia ataoko mitondra faisaneto tianareo zay voagaga tsy raha matoa kely kanto tonga ny fotoana kehitriny ka tsy maintsy baribareto ny marina efa hitanay daholo angeny tsy ambaratelo rehetra tsy ambaratelo ie mpamadika indriry melisa hoitandry kely zany anio mifona re amadeo mifona n'inony tsy fidiny ange tsy ravina aza mpiororonao tsony izy ry kanto zahay atrehana fa azany tsy manatsiny nataonao toy izao ny 7 andro ny an'ny mpangalatra raha matoa fa ny andro ray kosa ny tompony ka atolorony tananao asiana vakana fa aza mandany andro anay eto ianao ka zay mihitsy melisa efa eto ampelantananay daholo ane zao miporofo rehetra e manambara fa ianao le pisy loko malaza teto amin'ity tanàny ity fa nampin'izany koa raha matoa ty dia ianao ny nandorony tranony raha matoa be sy namela azo mainy afo tao ianao ihany koa ny naka mifananany rehetra ka nanodiny izany ho anao azotsika porofonana izany satria mbola ao avokoa ny eto tantaratasy rehetra momba an'izany ka ahoany miaiky ny eloka vitanao ianao sa mbola ilana porofo tsy misy mariny zany mpanendrikendrikinareo mbola tsy vitan'izany ange raha matoa kely kanto fa mbola porofo lehibe mitohaka amin'ny tenda ny fampiasanao an'ireo tovavy ireo ka ataonao jony ho an'izay tsy mahalaly ny fampanjana mbola amin'ny fomba tsy ara-dalàna amin'izany manginy fotsiny ka hoana mbola tsy hiaiky ihany ve anao sa mitady fomba hafa ampanaiky anao tsy azonareo amin'izany aho velominareo aleoko maito zay giatra tara loatra fa kinga noho ianao ny izay sady mailo lavitra koa indregny tsy nampoisoko ty mitsipazany kala raha tsy tiany rotsy vitiary dia nifatotra tongotra matanana zay avo tena tsy ho afaka tsoa zany ko ary mba aiza daholo koa moa reo mpiambina rehetra ny tsy misy miseho eto aleo aloha rangah hialaninina ihany mpiambina ainganareo aza de mandrera tena re raha matokanto efa lasa nanavitra ny any avokoa ange mpiasanao tanteraka teto andrano le fitenenana hoe kapoy ny mpiandry fa andositra avokoa ny ondry ka avianao mitazana eto ambaravara kely eto fa ireny mitanjozotra mivoaka reny daholo ry zareo ilety very amarina tena nivaly tamiko nataoko ifonako daholo ny raha tsy vitako reto izay rehetra vitako rehetra tratra ianao ankehitriny ka mahay mifona marina kanefa mba ataovy eo amin'ny toeranao ary reo olona nambakainao hatramin'izay mifony momba afaka nifona taminao sy ny angavy anao akory ve izy reny fa de faly fotsiny ianao ny lomano sy ny faly tamin'ny arenin'olona aiza kosa moa kanefa ve mba fantatrao raha matoa kely fa sady harena maloto io lomanosanao io miosindra indrisy rere olona fa tsy nitsapany farany tokoa hay moa ka misy fiafarany ihany izy ty
tsy nampoisiko fa nataoko hoe haharitra mandrak'izay izy tiako io. Misy farany tokoa ramatoa kely satria harena maloto sady miosondra. Azo tamin'ny fomba maloto tsy mendrika izy reto no mbola miosondra. Sa anao nandatsadrany tompony mba azahoana azy. Ok'izay e. Ka diso ve izay rehetrareto raha sa ilaza aminao hoe nitody aminao zao ramatoa kely kanto ny valiny lomanosanao tao anatin'ilay harena maloto sady niosondra. Ny farana teo harena nihosin-drà, tantara nitohy nosoratan'i Jer Imanoela. Mpilalao ny Ony, Daniela, Sophie, Alain, Ony Mamy. Teknisiana Erzon Narandimby Arvelo. Panatotosa ny Ony RAMANAMISATA.